Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refi Androndra kely. Dia faly tafahoana aminao indray ny tenako amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ity fandaharana izay efa fanarakitsika isaky ny fotoana tahaka izao ity. Koa dia isaorana lehibe ny Tompo Andriamanitra nampiaonitsika indray ankehitriny. Mirary ianao ankoa ho tahin'Andriamanitra handray fahasoavana lehibe ianao amin'ny alalan'ny fandaharana. Koa na aiza ny toerana ahitanao ny fandaharana dia manasanao ako hanaraka hatramin'ny farany ity fandaharana ity. Androany dia mino sy matoky aho fa manana fahasoavana lehibe indray Andriamanitra ho zaraina amintsika tsirairay avy. Ary na iza ianao zay tena ao anatina fahaverezan-kevitra, mety ao anatina fakiviana, de hoy aminao hoe ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary zahako tena miantso anao ino an Jesosy Tompo mihitsy fa izy lay tokana lalana ahitanao ny famonjen'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra izany. Ka andehitsika ivavaka dia ametraka ny fotoanantsika rehetra am-pelatanan'Andriamanitra mba ho tahin'Andriamanitra tokoa ianao. Ka raha ao anaty aretina ianao de zao fiteniko matetika hoe tena mpanasitrana Jesosy. Raha ao anatina olana ianao, mpamaolana Jesosy, ary tsy hoe ny fiainantsika eto an-tany ihany no raisin'Andriamanitra an-tanana, fa ny mahafinaritra de zao hatramin'ny fiainantsika mandrakizay. Satria nahoana? Tena tiantsika Andriamanitra ry zareo, tena tiantsika ilay Andriamanitra miaraka amintsika io. Ka izay indrindra no antony hoe hatramin'ny fiainantsika mandrakizay dia tian'Andriamanitra ho raisina an-tanana. Ary izy de Andriamanitra afaka mitantsehatra eo amin'ny lafitranantsika rehetra izany. Ndao aritsika ivavaka amin'izao fotoana zao ametraka amin'ny fotoana impelatran'Andriamanitra. Andriamanitra rainay eo, sotranao amin'ny anaran'i Jesosy, fa lehibe sy mpamindra fo tokoa ianao, ka notahinao zahay afaka indray mbola ifampahery hianatra ny teninao amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao. Atolotra anao ny fotoana ary apetraka eo am-pelatananao Jesosy mba hiasa tokoa ianao fanahy masina ka hikasika ny olona tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy sotra Tompo. Amen. Ya, andehitsika hijery ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Malakia toko fahatelo dia ao amin'ny andininy fahaenina. Bokin'ny Malakia, boky farany aty amin'ny testameta taloha izany. Malakia toko fahatelo ao amin'ny andininy fahaenina. So mivaky ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izaho Jehova dia tsy miova, ary ianareo ry taranak'i Jakoba dia tsy ho fongana. Le tapany voalohany, fa izaho Jehova ozy dia tsy miova. Hebrea toko fahatelo amby folo ao amin'ny andininy fahavalo. Ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa Jesosy Kristy tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Andeha ataotsika ampitondraina loha hevitra anankiray ngamba ny afatra androany manao hoe tsy miova Andriamanitra sy ny heriny ary ny zavatra izay ataony. Tsy miova Andriamanitra sy ny heriny ary ny zavatra izay ataony. Ekena tokoa ry havana fa miazakazaka ny fandrosoana, miazakazaka ny koa ny fanatontoloana, miazakazaka ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany sy ny fahaizan'ny zanak'olombelona. Mety misy lafiny mahatsara azy, fa mety misy lafiny tsy mahatsara azy. Fa ny zavatra anankiray kosa mila fantatsika androany dia izao: na inona mety mivoatra eto ambonin'ny tany, na inona mety miazakazaka be mihitsy ny ankoa, na inona zavatra mety mitranga sy misy fahaizana pahalalana ma olombelona, dia voafetra ihany ary misy fiafarany ireny. Fa ny Baiboly kosa androany no entiko hanamafisana aminao hoe fa le Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra, le Andriamanitra trany am-poaloha ka hatramin'ny farany, le alfa sy omega, de tsy miova mandrakizay izy. Tsy miova Andriamanitra raitsika, tsy miova Jesosy Kristy zanaka, ary tsy miova tahaka izany ihany koa ny fanahy masina. Noho izany tsy miova ihany koa ny asa ataon'Andriamanitra, ary tsy miova ihany koa ny heriny
fa izay rehetrarehetra nataony fahiny tany amin'ny testamenta taloha sy tamin'ny androny zanak'Israely, izay rehetrarehetra ihany koa nataony tao amin'ny testamenta vaovao tamin'ny androny Jesosy tompo tety ambonin'ny tany tao amin'ny filazantsara efatra, ary izay rehetrarehetra zavatra nataony fon'ireo apôstôliny Jesosy nandimby azy, ary izay rehetrarehetra nataony ihany koa tamin'ny alalan'ireo mpanompon'Andriamanitra maro izay mifandimby talohantsika, de mbola hainy atao androany sy rapitso ary mandrakizay. Mbola tsy miova ny asa ataon'Andriamanitra, tsy miova ny heriny, tsy miova ny zavatra ataony, satria tsy miova Andriamanitra ray, tsy miova Jesosy zanaka, tsy miova ny fanahy masina, de mbola tsy miova ihany koa ny zavatra izay ataony. Ka hoy amintsika izay manaraka ity fanarana ity: miantsoanao androany zany tena ino sy ho resy lahatra tanteraka mihitsy amin'ny alalan'izao afatra ampitinain'Andriamanitra anazao, fa tena tsy miova Andriamanitra, tsy miova ny heriny. Raha tsy miova Andriamanitra sy ny heriny, de mbola tsy miova ihany koa ny zavatra ho ataony eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Fa ny zavatra lehibe indrindra takian'Andriamanitra amintsika de hoe ataovy misy finoana ao anatsika, aoka tena ho resy lahatra isika, fa tena misy Andriamanitra, mpamonjy Andriamanitra, ary afaka ainy Andriamanitra tao ny mijantsehatra manao zavatra lehibea eo amin'ny fiainanao. Ka hoy amintsika izay manaraka androany, ka hoy aminao hoe mbola tsy miova ihany koa ny asan'izany. Ohatra amin'izany zao, ny any amin'ny Exodosy toko 7 any, de amparany tenin'Andriamanitra hoe rehefa nahita ny fahorian'ny zanak'Israely tao Egypta Andriamanitra, sy ny fanandevozana nataon'ny Egyptianina azy, sy ny fampijaliana sy ny fahoriana, ny zanak'Israely de natsoina hoe firenena voatokana ho an'Andriamanitra. Fa saingy zao ny nampalahelo, rehefa teo am-pelantan'ny Egyptianina ny fiainany, rehefa nanjakazakany Egyptianina izy ireo ary teo ambany fanandevozana, de fahoriana ny fiainany, nijaly, niasa mafy, fa arak'le toriteny tamin'ny heriny hoe zara raminana. Nijaly satria nanapaka azy ny Egyptianina, ary feno fitarainana sy alahelo mandrakariva ny fiainany tamin'izany fotoana izany. Nefa de firenen'Andriamanitra, vahoakan'Andriamanitra, ary zay indrindra no antony nahatonga an'Andriamanitra tapa-kevitra hitsantsehatra iasa tao amin'ny fiainan'izy ireo, anafaka an'izy ireo tao amin'ny tany Egypta, ary namangy any Mosesy Andriamanitra ka niteny manao hoe avia ty anao ry Mosesy mba hirahako, anafaka ny zanak'Israely oloka ao Egypta, satria reko ny fitarainana, hitako ny fampahoriana izay ataon'ny Egyptianina azy, ary hitako any koa ny alahelony, de tsy maintsy nitsantsehatra Andriamanitra ka nanapa-kevitra hoe anafaka an'izy ireo amin'ny tany mampalahelo anazy io ako, fa hitonan'izy ireo kosa any amin'ny tany sosy malalaka, de any amin'ny tany tondra zinosy tantely zay hinanan'izy ireo hanina amin'ny fanaranam-po. Averiko tsara le teniko teny aloha, firenen'Andriamanitra izy ireo, vahoakan'Andriamanitra izy ireo, olon'Andriamanitra izy ireo, ary zay ny natonga an'Andriamanitra ny teny hoe hitako ny fahorian'ny oloko zao Egypta, tsy maintsy nitsantsehatra Andriamanitra nanafaka an'izy ireo tao amin'izany tany nampanantenainy, tao amin'izany tany nampahoriany zany azafady. Nijaly izy tao, olana ny fiainana, alahelo ny fiainana, fahoriana ny fiainana, fa nanapa-kevitra Andriamanitra tsy maintsy manafaka an'izy ireo ao, fa findrako toerana hafa izy ireo. Hoy amintsika ry mpanaraka ny fandaharana, tamin'izany fotoana zany Andriamanitra de nahita ny fahorian'ny olona, nijaly, feno alahelo, fiainana nanitra, ka tsy maintsy nanafaka an'izy ireo tamin'izany olana izany Andriamanitra. Tsy tamin'izany fotoana zany ihany nefa ny Andriamanitra ny nanafaka, fa na tamin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika azy, izay nirahan'Andriamanitra raha hidina tety ambonin'ny tany, no le fitiavan'Andriamanitra tsika zanak'olombelona, satria nanota isika, tafasaraka tamin'Andriamanitra isika noho izay fahotana izay, de rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra isika, de nanapaka tamin'ny fiainantsika ny devoly sy ny asany, ka nampahory sy nampizaly ny fiainantsika zanak'olombelona Satana. Babony tao anatin'ny fahotana, no babony tao anatina aretina sy olana, fanitrana, fahoriana maro samihafa. Ary tamin'izany fotoana zany de tsy hitan'ny olombelona zay fomba ialana tamin'ny fahoriana, tsy hitan'ny zanak'olombelona zay fomba ialana tao anatin'ny olana, ary tsy hitan'ny zanak'olombelona zay fomba ialana tao anatin'ny fahotana sy ny karazana ota maro. De nanapa-kevitra Andriamanitra hoe ahoirahany aty ambonin'ny tany le zanan'ilay tokana,
de zao voalazany tenin'andriamanitra mihitsiny hoe rehefa tonga ny zanak'olona italy sy amonjy mivery fa jesosy tompo rehefa tonga tety ambony tany de anafaka atsika rehetra ny fahotana zay ny antony ny dinan jesosy tety ambony tany ary zao mihitsy voalazany jesosy eo amin'ny jaonina toko fahavalo andininy fahaenina amin'ny telopolo manao hoe raha zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo nanafaka ny Israely Andriamanitra ray fa jesosy tompo anko de vonona hitona fanafana ho atsika fa arak'le teny teny aloha hoe mila mino sika androany fa tsy miova Andriamanitra tsy miova ny asany tsy miova ny heriny ary tsy mbola miova ihany ko zavatra ataony fa raha nanafaka ny Israely Andriamanitra jesosy anko de tonga mba hanafaka atsika rehetra satria raha jesosy manafaka dia ho afaka tokoa isika tompoko. Profo zany de izao nataiza ny toerana nandehanany jesosy de ambarany tenin'Andriamanitra fony izy tety ambonin'ny tany fa nanafaka karazana olona marobe tao anatin'ny fanagejana sy ny fampahorin'ny devoly jesosy. Nanafaka olona maro jesosy tam'izany fotoana zany marobe reo olona nampahorin'ny devoly nandritry ny taona maro ohatra am'izany lehilahy anankiray zay nifatorana fanaratsy nandritry ny taona maro izy ny devoly tao anatiny de zao voalazany tenin'Andriamanitra amin'ny filazantsara marika hoe legina io legina io dia fanaratsy marobe rehefa tonga atao amin'ny toerana io jesosy de izao zavatra hitany lehilahy zay ampahorina devoly ary na ny fianakaviana sy ny fiarahamonina nisy an'io lehilahy io azy de efa natsapitsy mangidy ny fiainana satria nahoana na ilay lehilahy zay fatorany devoly de nijaly fa ny fiarahamonina sy ny fianakaviana niarany aina tamiko de natsapa hoe nijaly satria matetika na andro na alina de fatorana migadra ny tanao sy ny tongony fa tsisy nafolaka anazy tsisy nafatotra anazy ary matetika ozy ny baiboly de oetiny fanaratsy any atendimbohatra eny amin'ny fasana minananana miantsoantso mibiridana sady mitetitety tena mivato io lehilahy io tsy fidiny anazy ene zany mba marara ikany nofo mandray fa isaingy zao no mibaiko n'lay devoly no ny fanagejany le devoly no famporina nataon'le devoly de tsy nanatsafidy ilay lehilahy. Ny fandaratsika de zao ny loha hevitra hoe teo afaka va ianao tena mpanafaka jesosy tompoko rehefa tonga atao amin'io toeran'io jesosy ny fanaratsy tao amin'ity lehilahy ty de nalala mihitsy hoe io jesosy tompo io lay zanak'Andriamanitra tany an-tanitra ary rehefa tonga tety ambonin'ny tany io no atahorany fatany tsara jesosy ary eo de resy lahatra hoe tahaka le tenin'Andriamanitra amin'ny boky ny asan'ny apôstôly rehefa mbanamoaka devoly ny zanak Sikeva fito amin'ny rahalahy de zao mihitsy ny tenenin'ireo fito amin'ny rahalahy reo zay efa nahitandry Paoly mamoaka devoly izy de mba nahita lehilahy anankiray zay nisy fanamaloto ihany ko de mba nandidy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay toriany Paoly mandidy anareo zany fanaratsy hiala ato amin'ity lehilahy ty fa nivaly tenin'ny devoly de hoe fantatray Jesosy fantatray Paoly fa va izy ianareo zany ny devoly tompo malala tsara ny Jesosy ary malala tsara keo ny olona zay afaka andresy azy de rehefa hitany fanaratsy tao anatin'ity lehilahy teo io Jesosy de avetrany izy de niantsoantso ary ny fona izy voalazany tenin'Andriamanitra hoe ry Jesosy zanak'Andriamanitra avy indrindra ampianinay amin'Andriamanitra velona ianao mifona aminao zay aza mampahory anay ngato tonga sahady alohan'ny fotoana ianao hitatsika am'izany tompoko fantatry ny devoly mihitsiny hoe io Jesosy ino atahorany io Jesosy ino mandresy azy io Jesosy ny afaka hitondra fanafana ho an'ny olona zay voakeja lay fanaratsy de zao moa zavatra nitranga tam'izany fotoana raha ny tantara voalaza amin'ny baiboly hoe ny fona ny fanaratsy hoe raha roanao zay de mba alefaso zay ao anatin'rety kisoandihany zay rasan'ny tompony rehetra ny ekeny Jesosy zany ary zao mihitsy voalazany tenin'Andriamanitra hoe ny ekeny Jesosy zany ary satria efa niteny Jesosy hoe mivoa am'ty lehilahy ty niaraka tam'izay nivoaka tamin'ilay lehilahy lay fanaratsy amin'arivony ny iala tamin'io lehilahy io tozy ny tenin'Andriamanitra de ary saina tsara izy ary nitafy tsara ary nanaraka an' Jesosy. Ry havano hoy amintsika androany tsy miova Andriamanitra tsy miova le raitsika tsy miova Jesosy tsy miova ny fanamasana tsy miova ihany ko ny asan'Andriamanitra sy ny zavatra ataony fa raha nanafaka ny Israely tao Egypta Andriamanitra de mbola nanafaka ny olona zay voafatry ny devoly Jesosy de na tamin'ny andron'ireo apôstôly koa azy rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy niakatra nakany an-danitra izy
mitoetra tanakavanan'Andriamanitra ray tsy to mivavaka ao atsika isan'andro de mandraky ny ankehitriny de hoy amintsika zay manaraka hoe tamin'ny andron'ireo apôstôly rehefa niona tamin'ny apôstôly Jesosy de nirahany ireo nomeny ny fanamasina nanomboka nanao asan'Andriamanitra ireo ary voalaza ny boky ny asan'ny apôstôly hoe ary ny tanan'Andriamanitra tao amin'izy ireo ohatra am'izany zao ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 5 de eo amin'ny 12 asan'ny apôstôly toko 5 de manomboka amin'ny 12 ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovan'Andriamanitra famantarana azy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka ary izy rehetra nyraisaina teo amin'ny fialofan'ny Solomona ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra sany nyray taminy nefa nankalaza azy ny vahoaka ary vomaika nisy olona maro koa nalana vavy izay ninony tompo nanampy azy ka de nentiny teny an-dalambe azy ny marary ka napetra ny teny ambony farafara sy fandrina mba iso azo ny tandidiny Petera iay raha mandalo izy olona maro tamin'ny voatra manodidina Jerusalema nivory koa nitondra ny marary sy izay napaorin'ny fanamaloto dia sitrana avokoa izy rehetra zany hoe ireto apôstôly reto zany rehefa lasa nanao asan'Andriamanitra de nomban'Andriamanitra mihitsy ny tanan'izy ireo ka naovan'Andriamanitra famantarana sy fahagagana maro be ny vahoaka nanomboka resy lahatra nanomboka nina ary nanara tean'izy ireo nalelana vehivavy be de be ny olona nitondra ny marariny tanymboly fandrina fa tena ny asa Andriamanitra ka nanasitrana olona maro de ozy ny 12 hoe ary ny olona maro avy tamin'ny voatra manodidina Jerusalema de nivory koa nitondra ny marariny sy izay rehetra napaorin'ny fanamaloto na marary io na napaorin'ny devoly io de sitrana avokoa izy rehetra na hoe afaka avokoa sady nandray farasitranany ny olona maro napaorin'ny devoly sy tao anatiny aretina nanafaka Jesosy nanafaka Andriamanitra ray nanafaka ihany koa ny apôstôly tamin'ny fomban'Andriamanitra azy fa am'izao andro misy atsika izao koa tompoko de mbola tsy miova Andriamanitra ray tsy miova Jesosy zavatra ataony tsy miova ny fanamasina fa mbola mitona fanafana ihany koa io Andriamanitra io ka ho atsika zay miaino ara tsy manaraka ankehitriny de hoy amintsika afaka tena mbola hitona fanafana ho atsika Jesosy tompo satria nahoana tsy misy devoly mialaala ho azy ao anatin'ny olona tsy misy fanaratsy mialaala ho azy ao anatin'ny olona zany raha tsy toerina sy ailika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany fanamaloto izany taka an'izay nataon'Andriamanitra fahiny naniraka ny Mosesy taka n'Andriamanitra ray hoe tamin'ny andron' Jesosy ka naniraka an' Jesosy nanafaka olona maro tamin'ny andron'ireo apôstôly nandroka devoly de zao ny teny Jesosy amin'ny Jaonina 4 manomboka ny 12 Jaonina 4 ao amin'ny 12 de ozy ny teny Jesosy izay mino aho ozy de ny asa nataoko no ataony koa mila fa betsaka amintsika ny mafantatra izany tenin'Andriamanitra izany izay mino aho Jesosy lazaiko aminareo Jaonina 4:12 aloha lazaiko aminareo marina de marina tokoa izy izay mino aho de ny asa ataoko no ataony koa ary mbola nao asa lehibe nio zany aza izy satria za makany amin'ny ray zay mino aho Jesosy de zay asa nataoko no ataony koa ka hoy ho amintsika asa nataony Jesosy Kristy nandroka devoly asa nataony Jesosy ankona nasitrana marary asa ny Jesosy ankona mahaolana de mantraka ankehitriny de zay mino an Jesosy anko de irany mbola anao ny asa zay nataony ary tokony mbola nao asa lehibe no zany ary tsika ka hoy amintsika fady sokevitra lehibe izy zany fiveratsika sasany hoe rehefa nanay Jesosy de tsy tokony roana tsony ny devoly na rehefa nanay Jesosy tsika de nitsoka ho azy ny alataonatsika ny devoly tsy atompoko ny valiny tsy izy devoly mialaala ho azy ao anatin'ny olona matetika izay isan'andro raha ny tena marina de misy olona manatona apaorin'ny devoly amin'ny aretina fantrana farava-piainana farava-nasy farava-tokantrano voailika pino famanana alahelo ratsapo tsy mety mamela heloka de hoy amintsika zany hoe iza kay mahatonga le olona pino nefa tsy mamela heloka iza mahatonga le pino hoe efa manana an Jesosy ao anatiny izy fa tsy mety tena manana fiadanam-po mora tezitra masika
iza mahatonga le pino hoe efa manana jesosy fa mbola mijangajanga manana an jesosy izy fa mbola mahanitra andriamanitra nefa tsy mampahanitra fa mitona fiainana be deabe araky ny tenin jesosy amy jaona toko fafolo andimy fafolo fa iza tompoko zany ny profo lehibe atsapahitana hoe lay devoly na le fanaratsy ao anatin'ny olona de miezaka mampahory fiainana de zay ka mahatonga ny tenin'andriamanitra hoe ringana ny oloko e no tsy fisily le fahalalana le oloko izy andriamanitra ny ringana iza mpandringana ny devoly ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana no arin'andriamanitra taky ny mpangalatra ny devoly mahatonga fiainana vady tsy milamina mangalatra ny fiainam-pitiavan'ny olona ny devoly mahatonga fiainan'ny olona ravarava na de fa mba niakatra ny fiainana ambony ary de mpitehan'ny satana indray ny fiainan'le olona de nitotongana ty hafanany ambany nefa mba olona mivavaka manany jesosy ao anatiny io indrindra no tiako atongavana amara-paranako anty afatra ity hoe tsy misy devoly mialaala ho azy ao anatin'ny olona toko fa niasa zay nataon'andriamanitra nataony jesosy nataon'ny apôstôly mitona fanafahana mandraky ny ankehitriny de mbola manafaka jesosy mbola mitona fanafahana izy fa ho an'ny olona zay mino sy resy lahatra hoe nataony jesosy zany asa zany ka hoana tokoa moa ny tsy anao an'izany asa zany isika ary ny tenin'andriamanitra ka de manaprofo hoe am'izao andro farany zao mihitsy am'izao vaninandro misy atsika zao ary ny tena masika ny devoly tezitra izy satria fantany fa kely sisany fotoana iasany de manao zay fomba rehetrarehetrarehetra izy anaovana ny asany ampahorinan'ny olona zay mbola itoerana ka mazava ny tenin'ny jakoba toko fa efatra andiny fafito manekehan'andriamanitra ianareo ary manoherany devoly dia andositra anareo izy manekehan'andriamanitra manoherany devoly dia andositra anareo izy noho izany a mila toerina ny devoly vao mandeha tompoko koa ahoana ary ny alalanao hoe mbola misy devoly ao anatinao ahoana ny afantarana zany de voalohany aloha misy eo amin'ny endrika fandravana foana izy mandrava tokatrano mandrava arabola mandrava asa mandrava fiainana ary ity zavatra anakay ty a de be debe ny olona ny tratrany amin'ny lalana nofo ratsy na lehilahy na vehivavy de tsy mifidy fanaratsy io fa mampahory manofo ratsy ianao ohatrany misy miara-matory aminao manapady anao miaraka aminao ndraindray virina fa zavatra mandeha ho azy na hoe resaka zavatra mety mba ara-pahasalamana sa toe-batana le izy fa hoy amitsika tena misy fanaratsy tompoko manapady olona ary fanaratsy io de manimba fiainam-pitiavana mahatonga le olona tsy mahavany tokatrano na mety mahavany tokatrano ao fa de mampirisika ny vadinao anilika anao tsy tianao na mahatonga ny vadinao mety hijangajanga mihitsy azy na mahatonga anao mety taizana retina ny anaty any ny olona manapady fanaratsy any ko na manapady devoly a de mety natramin'ny fiainany ara-panary ohatrany misy fotoana mirehitra be vetivety eo de ohatrany mangatsika lasa tsy te hitady an'andriamanitra itsony na lafy ny arabola azy de ho ravarava sy potipotika ary mahatonga le olona vo ilika foana io fanahy manambady io tsy vitsy ny olona misy an'io fanaratsy io ka ny zavatra tokony ataonao ara de zao e satria mandeha ny fotoanatsika ny tokony ataonao raha tena mahatsikaritra zany ana tena tsy normalina tokoa fiainako fa mba mpivavaka ihany aty manana ny tompo fa de mandalo faravana fampitehana foana mandalo tena fahoriana foana nefa mba zanak'andriamanitra de mino anao zany aloha voalohany mino anao fa mbola hainy jesosy tompony manafaka atsika amin'ny asana devoly a izay mamatotra atsika asa nataony jesosy zany de tsy maintsy ataontsika ihany ko fa maninona ny apôstôly nandroaka fanaratsy nandroaka devoly ahoantsika tompoko ny tsy androaka naninony jesosy nandroaka devoly ahoantsika tompoko ny tsy androaka ary tena marina de zao be debe amitsika ndraindray tsy resy lahatra fa mila roany devoly io miantsoanao ako tsy miova andriamanitra tsy miova ndray tsika tsy miova jesosy tsy miova fanamasiny de tsy miova koa ny asany sy ny zavatra izay ataony ka hoy amina afaka ndray vahaolana lehibe anao rehefa voatosika ny devoly ka ny zavatra atao voalohany ao de mila mino resy lahatra anao fa afaka azo resena tsara io devoly io faharoa manaova fifonany lehibe anao ny amy zavatra tsy nentina ataonao teo aloha satria nahoana izy rehetra nanota ozy ny jaona voalotoko fahatelo de avy amin'ny devoly ny devoly mampanota olona ka raha mbola ao ny devoly mampanota io de izay ny mahatonga olona be debe piny mpivavaka fa le fakan'le devoly mpampanota mbola ao de atosiny anota foana le olona na de mpivavaka be ary tsy vitsika re olona mitomany sy manenina hoe manota
misy mifatyhanina mihitsy ary misy tena mivavaka andro manalina fa de tsy afaka mihitsy lay fahotana satria lay mpamampanotany ao anatin'lay olona ao ka raha tsy voatosika ndroany izy de manota foana le olona de toeriny izy de zay mahatonga ana amitentsika mifona amin'Andriamanitra manaova fifonana marina fefafona foana ianao fa manenenany amin'ny fahotana nataonao fa tena tsy maintsy mandray an' Jesosy Kristy tsika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana tsy maintsy mandray azy isika tompoko raiso izy fa Jesosy ny lalany ary famarinana azy fiainana araky ny teniko teny amin'ny fampidirana teny aloha hoe ny eto tany ho raisin'Andriamanitra tanana ny fiainantsika fa trano mandrakizay ihany koa tsy misy olona afaka hiditra any an-danitra tompoko raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy tompo reriany ary tsy misy olona afaka hitan'Andriamanitra tompoko raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy tompo reriany tiatsika Jesosy ary te hanafaka atsika izy ary te hiaraka amintsika onona any an-danitra ndray andro any noho izany miantso anao ako tena minoa an' Jesosy maneky azy amin'ny vavanao minoa azy eo amponao ary abidiro izy anjaka sy anapaka eo amponao ao mba ahafany makatoerana tanteraka fa efatra farany sady lehibe ihany koa de ity tsy maintsy roatsika le devoly tsy maintsy toerina izy mba hatsapatsika fiainana mamy fiainana tsara fiainana tena hoe olonafaka tanteraka tsoro favimbelona kely amintsika ako zao melohany afahako miditra amin'ny filazana sy ny vavaka ho atao ndray andro dia nisy mpanompon'Andriamanitra nanatona izy tam voalohany tsy resy lahatra zany izy misy devoly tokoa tokony roanao anatin'ny olona io mpanompon'Andriamanitra io misy tena hoe fahasoavana ao aminy nefa de makaka tsy mety mahomby korotana lava ny fiainana korotana ny fampony ohatrany tsy mety tafavoaka mihitsy izy ary na izy ara tena hoe manana fandavateny vavaka be manam-pinoana be fa tsy mety nitranga zavatra tenay na sinony tsy mety tafavoaka ny fiainany ary na izy ary de tena hoe miady amin'ny fiainana arabaky teny anga raha izay na nitsorako azy ray andro izy de resy lahatra am'izay nanatona mpino anakay tao amin'ny fiangonana zay misy anay de rehefa nitantara tamin'ny mpino io izy de le mpino niteny raha zah ianao manatona mpanompon'Andriamanitra de roana ny devoly fa za tena nisy devoly izy le mpino fa tena rehefa nafaka le devoly tao amiko lama ny tokantranoko lama ny fiainako no roana am'izay fanaratsy satria resy lahatra pasteur tena misy devoly teny resaka taminay roana fanaratsy akory ny agagana tompoko fa tena nisy fanaratsy be de be tao anatin'le mpanompon'Andriamanitra nefa efa ela nandraisiny any tompo efa ela nova niasan'Andriamanitra fa taorianan'izay sorana n'Andriamanitra lehibe feno fahasoavana feno fanambinana ny fiainany ary tena hita taratra teny aminy zany ny fiainan'ny olonafaka zany ny tena fiainan'ny olonafaka toe-panany tombo nandroso ny voatra ny fiainana tena lasa ny tahin'Andriamanitra ny asa fanompona tena ny velatra ary nambin'Andriamanitra izy teo izy nomboka ny haiko hoe tena misy rangany devoly ka atsika rehetrarehetra ihany ko azy de miantso anao ity ny ola ara-tarbionako aminao raha ohatra ka mangetaeta teona aminay ianao de afaka miona aminay ny vatana 034 13 707 59 034 13 707 59 032 04 632 60 032 04 632 60 Pasteur Claude Rakotonjanahary avy amin'ny fiangonana Refia Androndrakely afaka miona aminay mivatana no miantso anay efa io mandeha amin'io eo fahitalavitra io moa izany numéro telefony izany fa ny fandarana kosa ny fandaram-potoana ao amin'ny fiangonana de isaky ny atalata sy ny alakamisy samy manomboka amin'ny ray ora sasany de misy ny fotoam-panafana lehibe mba andraisanao fahasoavana ao ambady izany fanafana izany anasanay anao tsy akanavaka na izy tongava fa Jesosy afaka hitondra fanafana ao anao ny alahady kosany de misy fidirana inefatra ao amin'ny fiangonana Refia Androndrakely amin'ny fitora amin'ny 7 ora maraina ary amin'ny 12 ora ny maraina fa nitolakandro amin'ny ray ora sasany anasana ianao manokana ny amin'ny fito sy ny amin'ny 12 de spécial délivrance na hoe fanafana manokana mihitsy no atao ao anatin'ireo fotoana ireo ka anao zay mila an'izany de tongava ary ho atsika rehetra moa isakalarobiny tena ko afaka mandray olona afaka manasanao zay ary afaka tonga anao fa mino zay fa Jesosy tsy miova de mbola afaka manafaka atsika rehetra ka ivavaka ary sika am'izao fotoa zao apitro fonao ny tananao ary afaka mandoalika de mandolifa ivavaka ao anao mba anafaka anao ny tompo Andriamanitra raiko tsara indrindro sotranao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny teny nampitondrainao ankehitriny tompo de mamindrafo amin'ny olona rehetra ary na izy ba resy lahatra manaiky anao Jesosy ka mino izy fa mpanafaka ianao de afao izy androany de didiko daholo ny asana devoly ny aretina mampahory miala amin'ny fiainan'ny olona
ninninna olana foanako amin'ny anaran jesosy zany olana izany, ny olana any amin'ny tokantranony, ny olana any amin'ny asany, ny olana ao amin'ny fiarahamoniny, ny olana nko rehetrarehetra zay mety misehatra amin'ny fiainany manontolo, foanana amin'ny anaran jesosy, migala ny fanahy mitondra-trosy, migala ny fanahy mahafarofo mitondra aretina amin'ny anaran jesosy anak'andriamanitra velona, tsofina rano andray fanafana ny olona. Amen. De samotain'andriamanitra tompoko a dia mandra-piona indray. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refi, Androndrakely.